Teny roa samy hafa ny hoe manantitra sy manatitra fa vokatry ny fanononana izay sika malagasy mantsy misy fotoana mahatonina ny kentsony io, misy fotoana tsika tsy mahatonina azy ka izany ohatra mahatonga tsika andisy hoe mihitsy ve misy enina sa tsy misy no ilay fahazarana ny mihitsy tsy misy enina fa noho isika miteny indraindray hoe mihitsy ny mahitsiny dia lasa ketsontsika tampoka le izy toy izany koa le hoe manantitra sy ny manatitra lasa mifangaro le teny vokatry ny fanononana satria tozary mitovy fanonona izy roa teny roa samy hafa ny anankiray voalohany dia hoe atitra ny fototeny manatitra izany hoe mitondra zavatra anankiray ao amin'ny toerana anankiray fa ny manantitra kosa dia manana hevitra hafa mety izy hoe mahatonga anao antitra toy ny hitantsika amin'ny hoe manantitra anao iny akanjo na iny solomaso iny ary eo koa le hoe manantitra dia midika hoe famerimberenana fanamafisana manantitra ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy hevitra roa samy hafa ireo ka izany no tokony manavaka azy satria mandiso an'ilay teny indrindra fa eo am-panoratana ny fampifangaroana azy ireny raha toa izany isika ka anamafy na merimberina dia manantitra misy kentsonao fa raha toa kosa hoe amindra zavatra anankiray miainga avy amin'ny toerana ray any amin'ny toerana ray dia manatitra no fiteny rehefa miverindroa izy dia tsy tokony haly izay ravitra izay raha ohatra ka hoe mba manatitrantitra fanomezana tsy misy enina izay satria mbola voatazona ao ilay fototeny fa raha toa kosa hoe antitranterina ny filazana fa tsy azo atao ty zavatra ty dia tsy tokony ho adinoina fa misy kentsona ao anatin'izany voateny izany